Ireo commune mahafeno fepetra amin'ny fananana ny compte administrative, budget programme na budget primitive no mahazo tohana rabola 5.10 tapitrisa avy amin'ny FDL na Fonds de développement local amin'ny alalan'ny tetikasa PAPSP na projet d'appui à la performance de la section publique. Commune 7 no nomena fiofanana amin'ny fananganana ny tetikasa ateto Antsuy ka commune 9 ho an'ny faritra Sofia ary miampy ny commune Ambonivohitra ny Nosy Be Elville ho an'ny faritra Diana. Efa samy manana ny tetikasa amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy avy izy ireo. Anisan'ny tetikasa zay ohatrony lalankely zany amboarina zay mampitarigny ary mampijaly voka marobe ao Nosy Be zay lalagna ambadiky ny hôpitaly be igny marobe tanàna ao afara ao nefa rehefa fahavaratra zegny zaza mandeha mianatra olona mandeha hôpitaly mijaly. Araka ny programme anay ao Ambodimagnary dia agnanaovana réhabilitation CG ao Ambatomende. Ke iny zany programme anay amin'ny famatsiam-bola zay omeny fanjakana. Commune 700 no misitraka izany amin'izao andian'ny faharoa ny FDL ara 8.700 ny commune andiany voalohany, tanjona ny 8.730 ny commune ahazo tohana amin'ity Fonds de développement local na FDL ity vatsy ny banque iraisam-pirenena vola ka ministère ny atitany no manome ny fiofanana.